ndray zavatra mividy efa manomboka miditra amin'ny tapany faharoa zany le dalina dia efa mikisaka makate fa vita le tapany voalohany tery ngezangeza ihany le tapany voalohany dia miditra ato amin'ny tapany faharoa zany zareo zao a sady manao an'ity escalier karana tombon'ity ihany koa manakely dia ty ato ty zany makany iny makany zany mbola sinapotara dia mbola dalina ndray dia ato mbola misy escalier anankiray miakatra boaty ty faritra ty mbola voatsara amin'izareo iny le vy zao dia mbola ata sy poto mitsangana koa zany amindreo karana amin'le dalina voalohany mandeha tsara ny miasa loatra amin'izao zany mandeha le izy entanina ihany ny vaoakan'Andriamanitra amin'le M7000 raha ohatra hoe reradreraka ianao teo dia afaka manohy foana dia isaorana koa tsika zay mbola manohy na dia tsy ao anaty mikambana M7000 ary tsika dia mandrotsaka amin'ny anjara borisintsika foana amin'le M7000 dia mandeha le azy misy koa mbola vohiditra zay te hiditra koa mbola afaka miditra foana satria azakazaka izy io dia misy passe-bâton ndray hoe reraka kely indray aloha fa lasa indray aloha nareo fa rerareraka indray nankiray dia miditra indray le reraka atao fa nahazo aina indray ohatra tony foana aloha le fotodrafitra asa ngezabe ohatr'izao ny hoe resako ireny hoe rehefa mirahina ny malagasy tsy voatery akin-dohany ivelany zany foana antsika dia zay ny démontretsika hoe zay manan'Andriamanitra mahery fa ny miakin-doha amin'Andriamanitra izay fa tsy miakin-doha amin'ny firenena ivelany raha anao ny asan'Andriamanitra zany dia vitatsika gaso ny hafa ve mavita dia tsy havita dia iny moa nananantsika Andriamanitra mahery nefa tsy ho tahintsika rehefa tsy tahintsika iny moa ny azo atao fa raha tahintsika no tsy manao dia zay no mety ahita loza amin'Andriamanitra